radio plus ianareo izao fanaratsy tantara indray miseho nosoratany Alika Tefisan. Ireo nanome aina ny tantara Njara Sora Vonsan, Lydia Arlal, Tolotra Andriana Arsan, Ajarandry niaraka tamin'ny Priska Rakotoarimanana sy Romy Arimanana. Nandray feo sy nanatotosa Ajarandry. Teny efa ela ihany izay tsy namangesika ny dadabe tany ambanivohitra izay Azo dia tokony mba hitsidika azy ihany indray sika dia efa miomanina nareo roa fa afaka androa andro eo tsika midina any mampimana anareo fotsiny koa fa tsy sinona akory fa anao inona indray sika roniny le tanàna misy any dadabe iny moa zany ka efa nilazaiko teo fa hamangy ny dadako na ny dadabe anareo moa zany dia tsy maintsy hoe tsika telo zany makany fa dada mbola tsioko nefa tiako zao raha mba miaraka makany daholo tsika za koa ohatra ny efa leobe makany ngeny tena mariny ohatra ny hafahafa be mantsy ny fomba fiainany zareo any hita hoaky mbola dia sy manaraka fomban-drazana loatra zareo any ka dadanareo ny hono mbola afaka ray volana vao tonga eto mbola mamita asa ny mazangah izy nefa tsy dia salama hono dadabenareo dia tsy maintsy makany tsika na dia hoe hijery fotsiny azy nendry dadabe koa ny izao rehefa marary tsy mba mandeha dokotera zany mihitsy tambavy sy zavatra fanositra ireny foana ny azy ny fanaony ka maninona moa zany raha izay mba fatany famasitra anazy ohatra nefa lany dady be zany roneny andro efa mazava io ko mbola kiky tapaka azo foana tady indri moa krona ilay tamintsika tany farany iny fa naninona ki nisy fotoana mba nitaraina hoe marary andoha dia inona ozy indri saika ataony saika hikikizany tapaka azo fa tsy nanaiky ko raha tsy narikalako aza dia manimbazimba zavatr'olona ohatra izany nareo rak'izy samy manana ny inony io zany ny azo ny hita amin'ny famasitra anazy roneny koa dia mbola miaro azy foana raro ny mora mba hiaro kosa iziko tany ingeny toerana lehibe azy oka izay dia ndana mihetsena loaka atoandro ka atoandro eto ihany ny andro aza mamadresaka roneny meo aty le vola dia mba ataovy sosisy ty tandre melany so mbola ilozana mamadika fripe indray oviana koa zany roneny zakiny efa nanao an'izany nisy ambiny le vola dia nividianako fripy ndry koa zany tena tsy manina nefa raha mba nangataka tsotra tamin'eny fotsiny ka izy nge tsy hanome an'izany raha tsy hoe tonga hoe dady oka izay nyresaka fanoany eto ihany hita ho ary neny lasa ry zay amin'izay ry ty andefa sasamy andrentsika velanao zay neny andraso aloha vetivety fa mbola misy zavatra taitaviko ange fa inona nefa zany sady ohatry ny somokotra be baiboly meny pasterana tamin'ny lahady akia tsy hitako tampoka teto ambony latabatra teto le izy nefa teo mihitsy no napetrako omaly tsapako ny letika tato anatin'ny saiko mihitsy mantsy re mifampianarana nomeny azy eny tsapako hoe nitomby ihany koa ny finoko ilaiko be mihitsy ny baiboly iny baiboly koa atao inona fandrity koa nanomboka oviana koa mondrity mpamaky baiboly ilaiko aky zany ohatray fitaovam-piadiana amin'ny asa maizina ondra eny raha nambara amin'ny pastera dia mba tiako hoentina any koko zany mahita atao mihitsy koa ndrity ka zany ve dia atao fitaovam-piadiana ka hitandry nanomboka nanomezany any boky iny zao dia tena ilaiko be mihitsy miasa amiko mihitsy moa ohatra ny nanofy ratsy zany tamin'ny alina sady mahakasika ny toerana le antsika androany io mihitsy le nofy rasiko nga mba tamika indray zany lasa pastera manondray zany driko ary sao dia mba io ambony kahe io aloha zany boky tedavindry zany sandry tsy mijery tsara ay tena io marina le izy misaotra kiko aloha aleo fa fihiniko tsara mihitsy ty ary andao amin'izay ka efa samy miantso izany foana neny sady tsika ary mbola tsy nanao réservation akory andao ary ay tiky mba eto zakako daholo miaraka amin'ity valizy keliko ty hoeta ty ary dia andry ihany hidiko ny trano
mba vetivety koa sika zany ary neny tsy efa ho tonga sika io ie somary nalarisika fa tsy nijanjanona mihitsy ilay tomobily severitazan'ry moa zany le tanàna ie io mihitsy arono a mba inona reo vato mitsangatsangana ohatry ny fasan'ry jerendrindre ary aleoloha lasa lavidavitra neny aizaka i zany ioko afindry eto hoe sady aleoloha andeha lavidavitra any neny dry koa zany aiza nefa e neny ary efa ry aloha be ry io ambony io oaio to misy tandrokomby dia misy zavatra hafahafa koa miaraka aminy fa inona marina kio iveky tsy fanamasinana samby ndao ane jerena akaiky fa ho aizindry mba sasara azy koa iny zazy iny ka fa inona daholo ary reto to misy fatifatin-javatra tsy fantatra izany aleo raha nga tonga dia aparitako hiala teto daholo reto a zavatra tsy dikany fa inona koa raha mahavariana an'ireny zazy ireny ihany to lasa ny akatra any ambony any kola aleo aloha hipetraka hiandry an'ireny eto ka finyty ataondry kloiny andao hiala teto aingana ka tsy hitako akizy dikany reto a efa vita fandao ary ndritika tena mba sasa ratsy mihitsy ka ekeko hoe kristiana itsika fa na izany ary ohatrany mondraka misy avelona ohatr' izany io akina tsoina hoe fanamasinana sampy raha tsy fantatry indria dia mila ravainy fa na izany aryko ny aza hita ka hitaloza raha mitoy izao ataondry izao mba mariny andao andeha ka neny izay eo afa gaga hoe lasa aza tampoka teo azy tsika masina iza manimbasimba ny asa ny fahasimbetra tanàna omeo ny sazy faraka izay mafindrindra manao an'izany aleo jereko tsara aloha io fahita ny masina dia amarany amin'izay poa ankizy vavy roa avy any an-drenivohitra izany ankizy mitady lozy reto miomana tsara fa tsy maintsy misy atao sorona ny ray aminareo roa dia tsy maintsy sofaty zanyko mety tsara ary aleo atsony kotrokely hoary kotrokely avia laty ahoan'izay tatabe zao a mandry any le roa mijerijery any ivelany any dia jereo tsara hoe trano ahy zany mesy vahiny vao tonga an-trano maraina azony latrany vahiny endry le kely tia dia lazao ah koa ny olona mampandroso azy azony latrany eny ary tatabe fa andrasy jereko kely vetivety a ary aingany raha fa angatsy hita masina ho ny trano izany vahiny izany fa to izany indray ny raha ny dada veloko efa mitady ho leo ty asa asainy ataoko ty a nefa to mety tsy tafiala ato amin'ny dada velo mihitsiko to misy hery mitazona ahy isaky ny manana eritreritry ny angata-dalanody any aminay a efa valo taona izao no nahirakiraka dada velo atato ka raha mahavary masaka fotsiny anefa no mba homeny ahy dia tsisy akoatr'izay tena leo aka nefa tsy hitako izay atao mba elako eto ambany ziokany aleo aloha atao ty hiraka saina atao ty dia hito eo ihany mitoy any tonga soeto ambato avy indray nareo rakizy a misaotra dada dia efa nanahoana aloha izay ny fahasalamanao aty e
Zao mbola mikokoaka zao e. Inona masako dadabe Zay indray ndry mba mipetra tsara fa vao tonga vendry dia sansady ny tedaviny. Fa niny koa ve vao mikolona indray e? Ndry ty koa aloha fa za maninona e? Nonako mila sakafo ny vatany. Mandehana ry any an-dakozia fa misy sonjo efa masaka ao e. Zany arony fa efa misy masaka aoko ary andeha ary mbola tsy nononareo ka. Loary tandroko lona dia hoeta ty raha mihinana. ndao fa ho avy any koa anampy andry. Afia kia zany ato tovy rehetra kely ry zareo e. Jereo indri ange le filaniny e. Ndry koa ki zany mahandro ny kotay ange zareo dia normal raha mainty be ohatran'izao vilany. Ka na izany aza ka vao nahita an'le izy dia midy tampoka amin'ny vavoniko. Tsy nanaka dia ho fatin'ny anonana eo zany ndriko ohatran'izao foana rehefa ty ambanivohitra. Andraso nge jereko ny ao anatin'ity vilany ity e. Radio Plus. Madio be mihitsy nge ny ato anatiny. Eny marina ary loary araha izany e. Sonando FM, la radio nostalgie. Tena ao amin'ny dadabe raha zany misy ny vahiny marina. Telo mianaka ry zareo. Ndreniny angamba iny ramatoa iny dia le zazavavy anankiroa ny zanany. Inona ary nampitedava ny dadabe lazy reto ka sa mety hoe nanota fady. Efa mimana aloha raha izany ny zavatra nisy fa dia ho ataony mahita tokoko. Olona manana izy azy eto amin'ny tanàna mantsy raha i dadavely dia veriny olona ho Andriamanitra kely mihitsy. Hitako no hafahafa zany mantsy ngary reny naniraka teo inko. Aleo miverina dia hampandre azy sogaga izy raha taraiky dia tiaka. Hitan'la tsara ny trano midirany hitako ka ao amin'ny dadabe radany atsy ambany atsy ireo ny vahiny. Ka fa fantatro raha ireny zafy kely mipetraka any indreny vohatra ireny. Fa nisy inona aloha e? Nanao inona izy ireny? Nanotra fadilitsy nanimbazimbany fahasampazimba tery andrefa tanàna tery. Zany ve? Dia tena hitanao mihitsy? Aza be fantaniana ary le kely tia. Hita masina dia nambarany tamiko. Tezitra be izy filanga ahoana. No zany dia mila manao sorony. Tsy maintsy mila alaza-drano raha amin'ireny tovovavy kely ireny. Dia amon'olona ndray ve zany tsika? Ka tsy maintsy atao ty zany raha tia ampitombo ny asin'ny tanànantsika. Tsy andefitra ny vazimba raha vao tsy manao an'izany. Ary mety isy loza hitrangy eto tanàna. No zany dia tsy misy afa-tsy ny sorona no azo atao. Sorona ihany ny vahaolana. Ary ndana ila zao pary amin'ny fisamborana an'ilay vahiny fa mila alaza-drano somamy sasakany io. Mieno avy ela ary le kely tia. Eny tompoko. Za aloha dia tsy mahavita an'izany intsony. Olona tsy mana-tsinireny ve dia vonoina. Aingany lavatra lozana amin'ny takelikely io e. Fa misy inona ki? Ohatrany tena tsisy atoriana mihitsy ngendry izany e. Vadibadika fotsiny. Sa manaikitra amin'ny parasy. Ohatray? Ohatrany miditsindra be fotsiny ary izany. Kolona! Matya! Vojeo fa misy manaketana ena. Vojeo fa manofy ratsy ara ve kolona zany sa ino ty mahazo anazy? Kolona! Aleo aloha teriko ihany ka. Avelao hawa azake daina we.
tena ohatra ny faloarika matahotra mihitsy izy zany. Ohatra ny tena misy manakenda mihitsy ny kolony zany. Fa ahoana ary? Azake. Aleo aingana aloha zany ilay antso an'iny ka. Ohatra ny lasa matahotra tampoka zany koa. Avelao fa tsy nanao inona anao nge zah e. Izy ary ty vavianitra ratsy be ty. Volo sarakirako be. Maso menamena be. Vatany nefa fo kely. Tsy afaka mikofoka mihitsy any tana mafy manakena. Melaha ianao fa zakendaina e. Io izy rineny a. Jereo angefa minitsinitra be e. Ohatra ny hoe misy manakenda zany. Koloina. Fa naninona zany ao? Ary to mitsipatsipaka be indray izy. Koloina. Fa naninona ry? Ndana lohatsovo dadabenareo fa sao dia mba misy fatany mahazo ankolo e. Ndraso ary e. Tsy mialo eo niny a. Fa inona ary mahazo anjanako ty Andriamanitra. Jereo fa atao akapokapony eo amin'ny rindrina ny lohany. Aleo aloha tazomiko e. Koloina. Aza manao an'izao fa marary ngendry e. Tena voadaka ny amarina. Efa tsy herin'olombelona tsony ty ngamba ka. Aza mitazitazina mihitsy raha tsy taovinako a. Andriamanitra toa nivadika hatramin'ny feon'ny koloina. Lasa feon'antitra be. Ny vavany amin'izany feno farora-bava. Masony fotsifotsy. Fa ahoana ary ty e. Savy nidira ny fanaratsy. Koloina. Ino ty ataonao ty e? Aza manantona aloha fa matahotra. Aleo mitsoka fa toa mitady amono ty ka. Maty ny ty eto a. Ohatray. Fa naninona izy ty Rahely a? Tsy fantatro mihitsy izay nanjo azy fa ninjitrindritra teo ny tratrako. Ohatrany hoe misy manakenda zany. Avy eo dia natototony tamin'ny rindrina ny lohany. Dia nitazomiko nefa zah indray nidakany. Izao izy mivadika be io indray. Niova hatramin'ny feoany mihitsy ange. Andray akery Koloina. Dia izao ve ny hafarany endrikindry? Nivadika vetivety teo. Misoratra mentimenty be ny tarehany. Ny maso nivadika hafahafa be koa. Ny vava moa dia raraka fotsiny. Tena nidira ny fanaratsy ty ry zareo a. Fanaratsy ahoana akory dada? Zany fanaratsy no mampanao azy toy izao. Dia ahoana e? Inona ny tokony atao? Jereny efa mitsipatsipaka be indray ty izy e? Aleo angamba fatorana mihitsy aloha so mandositra io ka. Mandositra? Mandositra ahoana akory dadabe a? Ka entiny zavatra e. Tsy tompony tena ntsonge izy io e. Alaivo le tady fandroizana omby iny e. Andana ary manoa alaivo le izy a. Eny ary dadabe a? Somba tsy mety zandry dada. Tsy maintsy atao an'izany fa vao tsy zany dia mirifatra ato trano ato io e. Ka ohatra mampalahelo ange. Eny e, ndao ary fa tsy maninona e. Ity le tady ry dadabe a? Ao ary. Nareo mianaka mitazona ny tongony a. Fa fatorako aloha ny tanany. Ohatra matahotra zany. Kay! Tena voadaka indray izay sy nino marina. Tazomy tsara re izy a. Ka mafy be ne izy e. Eo, tazomy tsara izy ry niny a. Io fa manomboka mandraitra ny sasy. Mbola aiza ny azo atiny. Na nimbazimba ny azy ny tanàna loatra ka. Zakao. Le ray maintimainty hoditra ity zao no tena mety tsara masina.
Poa atao sorona pitsoalina ity. Ny fomba hisamborana azy io zao no tena mila ketrehana tsara. Fa tsy izy dikany amin'ny bary io e. Ka raha maina vola misimisy fotsiny le drala dia milamina io. Ary tsy andrazana intsony fa dia rapitso maraina ihany dia atao zany. Mifatotra sy hidiana gadenao ny efitra ny zanako. Zany fa mbola mierinerinao ihany izy zany. Inona loatra raha mahazo azy. Aleo sokirina ihany manomba hiteniny marina ka mila fa tsy tonga ho azy zao. Fa ono ary manoa. Ahoana ary neny? So dia mba nisy zavatra nataonareo teny an-dalana teny. Tsy haiko hoe inona loatra. Tsy tonga ho azy mantsy nahazo ankoly io a. Dia ho lazaiko amin'iny ary aveny marina. Aza feniny e. Lazao amin'ny marina raha nisy. Tovariana be fotsiny ndry e. Aza fenina raha nisy fa tantarao amiko daholo. Aleo mbarako amin'iny ihany ka. Sao sanatria niteraka zavatra hafa indray ity mantsy. Sao neny hitany ilay tamintsika tery andrefa tanana iny. Mihaino anao ahy e. Aleo mihitsy aloha hiarina eto am-pandriana. Maninona tsara? Dia izay ry neny efa mba nandrara azy ihany antsy ianao an'izany fa tsy narisy lahatra azy mihitsy. Dia inona ataony iny ihany moa izany ilay iziko. Tena mba zaza sasaratsy sy manaonao foana mihitsy. Fahasambazimbana e zany tainy fady zany e. Fahasambazimba ahoana ary neny? Ay, fasana zany ilay vativaty nahitana tandrok'omby be io nefa dia naparitaka-koloana. Ie, fasana izay tena masina tamin'ireo olona teto an-tanàna io. Tandrovana toy ny anak'Andriamasy mihitsy ary. Dia inona zany ry neny no tokony atao? Dia tsy fantatro. Aleo lazainy any dada aloha zany dia hita eo izay ambarany. Za aloha mino fa ahita vahaolana angamba izy e. Ary maninona ary neny raha manao fotoam-bavaka tsika? Dia mivavaka ho anazy? Mivavaka ahoana e? Aty nge tsy misy fiangonana e. Tsy voatery misy fiangonana foana koa angeriny vao afaka mivavaka e. Ny antsoina hoe mivavaka ary neny dia miresaka amin'ilay nahary atsika. Mitalao aminy mba hanafahany anklona amin'io zavatra ratsy mahazo azy io. Aza vao tsara aloha fa tsy azoko e. Ka ny mivavaka ange ho dia firesahana amin'Andriamanitra e. Na ato hatrany na aiza dia afaka mivavaka foana tsika mangataka mba hanafahana anklona. Za aloha miny fa tena asany devolo mihitsy io mahazo azy io e. Zany very manoa. Andao ary fa hita eo e. Dia hita eo koa izay ambaran'ny dadabe. Nampiatso ahony ianao radada? Ie, tena nampiatso an'lahy mihitsy fa mila sorona indray le ty e. Zany ve? Dia ilaina roviny zany ka? Zay izy inge tsy tadiavina tsony e. Ny fisamborana azy fotsiny sisa ny atao ry bary e. Ay ve, ketrika efa milamina nge zany kinina indray. Ka lazalazao ary ny momba azy fa ho ataoko e. Misy vahiny telo mianak'izay ao amin'ny dadabe radany io. Nanotafaty zareo ka tezitra masina dia mila sorona. Poa. Ny ray amin'izy ireo mila halatsatrà. Hamerenana ndray ny asy ny tanàna. Indrindra fa ny odiko. Le zazavavy maintomainto ny tena tsara latsatrà. Ka ahoana? Ay, tsisy dikany zany. Dia ahoana nefa ny karamako amin'izany ka? Eto aty amiko velona fotsiny nesy dia hita eo ny anaovana ny lahy. Mbola tsy nandrany karama izay nangatrahany lahy koa nge zatra amin'izay e. Eny ary, vonona fa tsy maninona. Aleo fa tsy maintsy tonga koa eto izay. Raikitra zany.
Manatanteraka io iraka nasain'ny dada velona tao io zany zao tsika. Ohatra fa ahoana koa zany fanontanianareo zany? Karamany dia tsy maintsy ataoko io ty. Tsy mba manenjika lahy mihitsy ve feo mifieritreretana lahy hatramin'ny nanaovantsika ty asa ty ty? Za mantsy ohatra ny tonga saina ihany ko. Tsy mety daholo ireny nataontsika rehetrarehetra ireny. Mila manohitra ny tsirariny aho ka. Tsy azoko. Fa inona ny tiany lahatongavana ny ty? Aleo tsy mandeha amin'ny famarinana amin'izay a. Tadio fa asa ratsy io ataontsika io a. Fa inona ny tia mahazo an'le ty? Sa taraiky amin'izany sipa vahiny vao tonga izany indray aloha dia mody. Tsy letsy. Tsy zany mihitsy. Ka aza miseho be moral amiko ary lava tsy reveko a. Aza matahotra fa ny ray ihany nalaiko amin'ireny sipa ireny. Ny ray koa tia ho an'ny lahany raha izay ny tsiaritra lahy. Za mba totra an'le ty. Miala tsiny kosa fa hiaro an'ireo tsy hahaveloko atolotra ny fatifatim-bazimbana zany ny ray amin'izy telo mianakireo a. Efa na hiafaratra aminay koa aza dia vonina ny aro a. Izany hono nataon'ny kolona tany an-dalana tany ry dada, ka tsy haiko hoe inona ny atao hanafahana azy. Ry kolona zany koa ne manao tao foana e. Fa tsy mba andaranao ve izy nanao an'izany ry manoa? Efa nyteneniko izy ry dadabe fa tsy nanaiky mihitsy a. Navelany andeha lavidavitra neny dia nakeo amin'ilay vatovato izy. Ary dia namparitany daholo koa ilay zavatra rehetrarehetra teo. Tena nidiran-dozy iny zaza iny marina. Ny tena loza koa nge raha fantatry dada velo zany vao maika tena tsy ho avelany vita mora. Maherody mantsy io rangahy io. Ka inona ny atao ry dada? Fa toa ohatran'ny mampatahotra zany ka. Misy fanafody fandroahana fanaratsizay ampiasaintsika aminy aloha e. Soa ihany aloha fa mbola misy izy ato. Fa manina nefa raha mivavaka e. Dia roasina amin'ny anaran'i Jesosy izany fanaratsy niditra tao amin'izany. Tsy manafaka azy zany anaka. Vao maika ary amparombotra azy indray. Izay mety atao fa ela loatra e. Andramo izany zavatra izany aloha. Andraso aloha hikaroko azy vetivety ary ahy. Ohatra ny ato anaty vata vy ato mantsy ny nametrahako azy. Sokatra tia mivaravarana. Jerengy kolony tena tsisy aralana azy tsony hoe io ilay zandriko tsara tarehy be iny. Sorona lahy. Miretirety mihitsy ty zazy ty. Sorona sorona hoana koa aza. Amin'izay nge dia tsy feoany mihitsy izany mivoaka amin'ny vavany izany. Ka mety ilay fanaratsy no miteny ao anatiny roniny a. Io nareo mianaka ary eo tongo-pandrina eo mitazona azy fa za mafy amin'ity ranom-panafody ty any mivatany. Vao ny fafiteny amin'ilay ranom-panafody nataony dadabe azy dia jere angefa vao maika ohatry ny nitsinditra be izany izy ary misy farora-bava koa. So ihany fa nifatratra ny tongotra aman-tanan'ny kolona raha tsy izany angamba dia asa fotsiny izay nahazo anay tato. Mila sorona hony. Izany foana ny averin'ny koloina. Dia iza izany no atao sorona eo? Mirediredy. Tena mila tsy voatazona tsoka. Tazo mafy roneny a. Oay, tandremo ry dada fa ohatry no tapaka izany tady mamatotra izany a. Tena kely sisy ty dia afaka. Lasy ty. Andriamanitro, fataontsingivana hatramin'ny fandriana natoriny. Mbola tsy nahita zavatra ohatry ty amarany. Dia io fanjana ohatra indreny misy mitazony ireny. Saso enjerany eo ry dada. Dada ho misy talo. Aleo afafiko foana ty e. Izany tsy alelo io rehefa azon'ity ranom-panafody ty foana e. Oay, iny fa nenjera tampoka. Potika hatramin'ny fandriana marina. Dada, tandremo fa hafa n'ilay tadina matorana azy teo. Io fa nitsangana moramora teo izy dia manatona ny dada. Tandremo. Andaho andositra dadabe fa mitady anankida nge koloiny e. Iny ary. So ndraisiny amin'ny vovon'akanjo indray dadabe dia natsipiny eny amin'ny rindrina. Dia iny fa ny akaraboka amin'ny tany. Dada, tsy naninona ianao?
raiso iny tavoangy iny dia afafazo azy foana aloha e. Dia ahoana nefa ny azahoako an'iny? Lona azy tefa makaty amiko indray. Aleo aka baiboly ka. Ararotoko amin'izao izy mbola fariny izao. Oay, toa makeny amin'iny kay. Inona ry ny ataoko e? Aleo tonga dia alaiko mihitsy ilay baiboly. Klona, renonge izaho e. Aza manatona famatahotra. Manao fijery masika be ahy izy. Ndaisiny tamin'ny tendako. Klona, avelao a. Aza vonona fa mpaniteraka anao ny ahy. Da marina. Tena ho vonoiny ao niny. Aiza koa nametrahako ilay baiboly teo iny. Aiza ary? Ito ihany ilay baiboly. Aleo aingana aloha izany dia hamonjy an'iny ka. Enga nemba mbola tsy mifonoiny taona iny. Oay, io mbola kendainy io niny. Aleo mihitsy fonjeko aingana iny. Atodiko eny aminy ity baiboly ity. Izay mihitsy ny ataoko dia ataoko ho hitany voamasony tsara. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy manan-kery-tsony ao anatin'ny kolonao. Tsy manan-kery-tsony Satana. Any amin'ny farihany rehetra hafa ny anjara toeranao. Iny fa navelany niny. Dia mipanjana masika be andray kolona. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy manan-kery amin'ny kolona intsony ianao. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Afao izy. Saika maty marina. Sofana lako tonga manoa. Eny makeny amin'ny manoa indray izy. Daty ry efa tsy mihetsika tsony. Fa nisy nariny toa tsisy heriny tsony ny otiko e. Andraso mafisina tsara. Masina osy. Masina. Sereo raha mba misy zavatra mipotra tsony eto. Ohatra ny tovo maika ohatra. Tena mbola reo vahiny reo ihany ny antony sao. Andraso fa ataoko mahita tsara reny. Masina. Rehoana ry zany. Tena tsisy mamaly tsony reto. Mangovotra hatramin'ny otiko. Fa ahoana zany? Masina. Aleo aloha tsokotrokely. Ohatra kotrokely. Kotrokely. Midira laingana. Ahoa izay Tadavelo? Aingana. Izy bary teo. Ao ambany ao izy. Ilainao nga? Atso aingana izy fa loso tia. Aingana. Andra sara aloha fa atsoka izy. Fa misy inona? Tsy ao mihitsy Tadavelo izany. Valo arika be izy. Tena misy. Ahoana izay raha dada? Mila anay ianao? Tena mila ny fanampinareo lafarak'izay aingana. Ary zao dia zao mihitsy. Fa misy inona e? Teneno sy ambarao fa vonona ange izay. Inona ny tena ilanao anay farak'izay aingana izany ka? Zao e. Reto zavatra reto omeko anareo aloha dia atero any amin'ny tranony karatany. Hafahafa azo manompoka eo amin'ny farafarany fa ohatra mitato lefitra ady ny herin'ny otiko. No reo vahiny tonga ao amin'ireo. Ka amin'ny fomba ahoana ny anaovana an'izany raha dada? Raha fantany izany dia ahoana ka? Saika hoe raha alina ange izay no akan'ilay zazavavy atao sorona any. Tsy lesy loha ataovy a. Tsy fantatro izay ataon'izy ireo fa ohatrany tsy mety mamaly atsony masina. Mangitangitaka daholo koa anie izany ody eo alohan'ny Tadavelo izany. Fa ahoana ary?
Toa tsy mampiny izao zavatra zaoko. Hitako ny tao matahotra hatramin'ny tompony. Fa ahoana izao zavatra izao radada? Ohatra mangovitra hatramin'ny hodinao rehetra nge reto hoe? Tsy misy fotoana nazavana ny antony izany tsony lesy. Mandeha aingana lesany aloha. Angana ho alisany. Eny ary fa lasa izay e? Tsy maintsy mitady fika mba tsy handehanana ihany. Efa voatiko mantsy miaro an'izoko. Inona reny fika io? Ao fa hitako ka. Ary inona olo ty reny zavatra nampanateriny dadavelantsika reny e? Le ty koa zany. Fa aiza tiana lalako an'izany fa iraka ny ady atao a. Aleo amronako laingy le ry. Fa inona ty mampikimokimo an'le ty? Tsy izany lesy fa nisy mpizangy nitady an'lay e. Tsy haiko tsara mombamomba azy fa... Zany ve? Taiza ty zany? Nanoloana an'le bara fandehanan'lay io lesy a. Zany a? Sao dia mba inivo lesy zany. Za mantsy manana fotoana aminy androaniko. Tsy haiko lesy a. Angamba zany nivo zaniko. Sipa kely fotsifotsy zay izy e. Somary lavalava volo manifinify iny. Zay mihitsy. Tena inivo lesy zany e. Andao, aleo atao aingany ty iraka dadavelo ty dia mandalo antsika roa lahy. Sady mba manalanala kely koa vao mody. Sa ahoana? Fa maninona nefa raha tonga dia mandeha any amin'ny nivo lahy fa alao zany anatitra an'ireto ody reto any amin'ny dadabe radany e. Sao dia mba tsy mety ny ataony lahaniko. Le tiako lesy. Oviana no mba nandany iraka nampanaoviny kaky anazy zany e. Ay zary nareo zany. Ay, ka dia matoky any lahy zany a. Ay ty, afafazo manomboka eo ambaravarana hony ty. Dia lahy rery no mandeha any. Zay fa ho any amin'ny nivo a. Ok lesy a. Araka tsara eo faza matahotra lahy. Afaka mandeha lahy dia bonse. Zay ary, matoky any lahy ny ary koto e. Aleo ariko atao amin'ny WC reto. Amin'izay vao maika lahanery tsara mihitsy dadavelo. Andrasako lasa lavidavitra le ibary dia mihodina eto a. Vita hatreo mahomby aso mahery anao dadavelo a. Ivo fa manomboka malemoko loana. Aleo aloha roasina ihany dia vola eo anatiny ao. Apetako eto amin'ny andriny ty lakroa ty. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy manan-kery aminy ianao Satana. Miarika anjanako ka. Ay moa ka manam-pinoana be tao izao izy ty. Jerefa io milakolana io kolona. Iny fa nandoa zavatra kolona. Fa inona io? Toa zavatra mainty be ohatrany hoe voro-dambo zany. Aleo hoe jerena kaiky. Kolona, fa naninona ianao anaka? Andraso aloha niny a. Mandoa zavatra izy. Kloina. Efa ao tsara ndry. Tsy miteny izy fa variana mandinika antsika fotsiny. Misaotra an'Andriamanitra aloha e. Niverina amin'ny endriny taloha ihany ty zandroko. Ny zanako, sitrana ihany ianao anaka. Velao aloha akaina tsara izy fa tena mbola reraka e. Raha mety aza dia omeo sakafo. Marina izany. Jerefa niaina tampoka izy. Aleo aloha tsika misaotra an'Andriamanitra fa izy engeny nanafaka ny kolona e. Mahery ny Andriamanitra ro manoa. Marina e. Andriamanitsika rehetra re dadabe a. Io mba ampianary mivavaka koa dadabe anao e. Eny re, aleo fa ampianariko ianao. Hivavaka aloha isika ary hisaotra ny Tompo. Andriamanitra dia mbola tsy sasatra izahay miantso ny anaranao mahery. Radio Nostalgie. Mino kosa fa efa any amin'ny dadabe ratany zay izy rola. Natao aloha re mba hiverena ny heriko fa ohatrany tena tsy mandaitra trony izay ampiasainako.
Tsy maintsy fitaina ny olona ny sorona so mifaratra amin'ny haiko ety dia amin'izay hiverina ny ason'ny odiko sy ny ason'ny tanàna. Ohatra fa izany mirehatra izany andraso jerena rendraikako ko mirehatra ny trano fa afoafiaizako ty fa ahoana izao sa tena fonivokatra amin'ilay odiko ihany izy izany. Oe tena mainty trano vonjeo vonjeo fa mahe aizany lalana ivoahana amin'izao ary vetivety dia tena nihitatra ny afo matretra fa aizany masina monjy ahy oditry fanina oditry manjary vonjeo vaty ahy may ahy. Fa inona tsara le tiany tena zavantranga tokila sy maingy le tiany trano nampalahelo le sy nijery any dadaveloko mahita ao an-tranony tao koa. Tena tsy fantatro lesy tamin'izaho le avy nanatitra le odina saina naterinao maly iny dia nahita le lafo mijaolajaola be manaka-danitra miala ny trano. Tsy afaka namonjy azy tsony namonjy ihany ny fokon'olona fa tsy isy azy natao tsony aminona ny afo dia vita ny tantarany dadavelo sy ny ody mahiriny izany ko kila niaraka tao an-trano tao tsy isony koa ny sorona saika ao atao raha elangely tia nahita ny dadavelo tao ka ohatra ireny kitay mainy ireny kenina moa izany fa tsy mitady asa hafa indray manomboka eto ohatra ny tonga saina araka ny tenen'ny lahy ihany koa fa ohatra ny asa ratsy ireny nataontsika ireny ay tonga saina ihany la za lesy efa ela ny tonga saina fa asa ratsy ireny tena tonga saina lesy ary angatapa-melanany amin'ireo vahiny telo mianaka ao ireo na mbola tsy tanteraka azy dia saika atao azy. Ie mety le roa izany andao fa za koa ny mba hanampy an'lahy ay tsara kosa izany ko avy eo tsika sy lahy midina any amin'izareo any ngamba ely letsy mampalahelo ihany dadavelona izany azako zao ve namany ny hafarany misy fetra marina ny ratsy atao amin'ity tany ity mitaka ny raha an'ireny olona rehetra efa nalatsa an'ireny ko tena marina lesy izany fa andao andeha rehefa avy eo tsika sy lahy midina any andro dadapera-tany any. Mba afaka tantaraindry aminay ve hoe inona ny tena nanjoandry aky? Eny tokoa tsy tsaroko tsara nge fa aleo fa tantaraiko izay tadidiko zay tsaronao anakambara efa tena mangila tsofina mihitsy nge dadabe eno mba maika andreny tantara koa zay ka zao ary tamintsika sy ndrilena toriny dia nisy nanakenda vavy antitra mampatahotra be zay izy ny volony sarakorako be izy amin'izany ohatra ny olona fokely ny endrony moa mampatahotra be mihitsy nisy zavatra notakiny tamiko fa tsy fantatro hoe inona avy eo dia nisy zavatra nampidiriny teto am-bavako angatsina tsy ravina be vao tafiditra tao anatiko tao iny dia tsisy zavatra tsaroko tsony tompony tenako tsony tsy zavatra tadidiko mihitsy na kely aza tena matsiravina be tokoa izany nahazo andry izany eky mariny ohatra ny hoe tsy mampino izany ary inona ny tao aorian'izay fa tsy tsaroko akery manoa mba tantarao mbola zavatra matsiravina be noho izay koa nahazo andry tetiko aleo fa tantaraiko nge Andrekakeo dia izany ve kiny nahazo andray kosa lasa menatra be anareo ary reto tsy fananianao nge izany ry kolony
Ny mety antony dia namotehanareo fahasambasimba teny andrefa tanàna. Zany ve? Tena ohatry ny tsy napoziko indray iny. Lesona ho mihitsy reny roneny tsy ataoko tsony. Efa resitsika ki izao tsy mahery noho ilay Andriamanitra tompontsika izany. Tena marina izany anaka. Mahery loatra le Andriamanitsika. Mba hainareo moa fa kila maingy Dadavelo mahery ho tatsy ambony atsimo izy ny mpanasina io fahasambazimby io. Zany very dadabe? Mahitao zany ny tranony? Hitako moa nisy zavatra nitona tsetroka be teoko. Zavatra mistera be no namainy tranony. Tsy fantatra hoe inona marina. Afo tsy fantatra ihany koa hoe avy aiza. Misy hery roa samihafa mifanohitra tanteraka amin'ity tany ity reto fa ny iray mahery kokoa. Misy fanatsara fa misy kosa ny fanaratsy mampahory antsika zanak'olombelona toy ny nahazo ankolona teo reny. Tsy mahatoatra ny fanamasina nefa izany raha ampy ny finoantsika. Renareo teo fanaratsy. Tantara indray miseho nosoratany Aloka Tefisan. Ireo nanome aina ny tantara. Nzara Sora Vonsan, Lydia Arlal, Tolotra Andrianarsan, Ajarandry niaraka tamin'ny Priska Rakotoarimanana sy Romy Arimanana. Nandray feo sy nanatotosa Ajarandry.